Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo aminareo ane ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Miarahaba anareo riavana izay manaraka an'izao fifampizarana izao. Ary alohan'ny zavatra rehetra andetsika hivavaka hangataka ny fanahy masina ary hivavaka manokana ho an'ireo rahalantsika izay niaran'ny rivo-doza nandalovan'ny rivo-doza tany amin'ny faritra maro samihafa manerana ny Madagasikara. Hivavaka isika. Tompo misotranao zay raha mbola menao zao fotoana izao indray ahafahanay mifampizara amin'ity anio ity sady mandinika ny teninao mianatra ny teninao. Fananao masina ane an'olo-tsainanay mandrakariva. Ankehitriny zay dia mivavaka manokana ho an'ireo mpanomponao izay nandalovan'ny rivo-doza ary nisy tamin'izy reny no namoy fianakaviana sy malala. Ampahery amin'ny alalan'ny fananao masina ianao ampionona ampitraka hamelona ny fanantenandry ny fianakaviany reny. Ary mivavaka manokana izay ho an'ireo izay rava fananana, ny rava trano ary ny manana olana maro samihafa. Ianao ane no ama ary ianao ihany koa no an'olo-tsaina ny voaka malagasy rehetra mba hifanome tanana hifanampy manoloana ny vona tahaka ireny. Dia ampaherezo zavele ravitanana ny mpanomponao ary eto avy matoky ianao mandrakariva ny fiainany rehetra dia ianao no hahavanina azy, dia ianao koa no anarina ny rava ary indrindra ianao no hitantana ny fiainan'izy ireo mba hitan'ireo fiadanana dia nandalo fizahn-toetra azy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Fivaliana ho ary avana ny manolotra ho antsika fampianarana miainga ao amin'ny soratra masina. Ny Matio toko 5:20 hatramin'ny 7 ka andeha isotonantsika lesona mahakasika ny hay fandraharahana sy ny hay fitantanana talenta. Raha miresaka fandraharahana zany tsika dia business na affaire ozy ny teny frantsay. Fa eo ihany koa ny amin'ny fitantanana, ny fahaizana mitantana na ny management zany, ka ny fahaizana mitantana, ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana izay omeny ny tompo antsika arak'izay ambarany soratra masina. Ao anatin'ny soratra masina zany dia mampianatra antsika hanao business, mampianatra antsika hahitantana ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana omeny ny tompo antsika. Andesika ravana mamaky soratra masina ka no safidiko manokana ny dika teny ombonana izay everina fa mifanaraka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao mba ho mora azontsika kokoa ny fampizarana atao, nefa ihany koa tsy mifanalavitra amin'ny teny fototra dia ny teny grika izay nanoratana ny testameta vaovao zany. Ny Matio toko 5:20 hatramin'ny 7 vakina amin'ny anaran'ny tompo. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny amin'ny lehilahy andeha an-tany hafa ka niantso ny mpanompony ary nametraka ny fananany taminy. Koa ny anankiray dia nomeny denari 3 alina, ny anankiray denari 2 sy 1 alina ary ny anankiray denari 9, samy araka ny fahaizany avy. Dia lasa raha lehilahy ny tompo-pananana nandeha ny tany hafa. Avy hatrany ilay nandray denari 3 alina dia nampiasa izany ka nahazo tombony denari 3 alina. Toy izany koa no nataon'ilay nandray denari 2 sy 1 alina ka nahazo tombony denari 2 sy 1 alina. Fa ilay nandray denari 9 kosa dia lasa niady tany ka nandevona ny volan'ny tompony. Noho ny ela dia niverina ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampamoaka azy telolany amin'ny petrabolany. Dia nanatona ilay nandray denari 3 alina ka nanolotra denari 3 alina hafa sady nilaza hoe, denari 3 alina tompoko no napetraka ao tamiko, indro fa nahazo denari 3 alina hafa tombony aho. Dia hoy ny tompony taminy, mahafinaritra zany ry mpanompo tsara sy mahatoky, nahatoky tamin'ny zavatra madinika ianao ka dia tenyreko iandraikitra zava-dehibe. Avia iomboka faliana amiko tomponao. Dia nanatona kosa ilay nandray denari 2 sy 1 alina ary nilaza hoe,
denari 4,000 tompoko no napetraka ao tamiko indro efa nahazo denari 4,000 hafa tombony aho dia hoy ny tompony taminy mahafinaritra izany ry mpanompo tsara sy mahatoky nahatoky tamin'ny zavatra madinika ianao ka dia tendreko iandraikitra zava-dehibe avia iomboka afaliana amiko tomponao dia nanatina kosa ilay nandray denari 9,000 ary nilaza hoe fantatro tompoko fa lehilahy mila voatsiary ianao ka mijinja amin'izay tsy namafazanao ary manangona amin'izay tsy nanelezanao dia natahotra ka lasa nandevona ny volanao tao anaty tany ko indro efa veriko aminao ny fanananao dia hoy ny tompony taminy mpanompo ratsy sady kamo raha ianao fatatrao fa nijinja amin'izay tsy namafazako aho ary nanangony amin'izay tsy nanelezako noho izany tokony ho napetraka ao tany amin'ny banky ny volako ary ho noraisiko mba amin'ny zanabola ny fananako rehefa tafaverina aho koa alao ny denari 9,000 eny aminy dia omeo an'ilay manana denari 9,000 eny izay rehetra manana no omena hatrany ary anambe fa izay tsy manana kosa na izay kely ananany azy dia alaina aminy ary io mpanompo tsy misy ilana azy io roay any amin'ny aizy na nivelany ka any izy no hitomany sy ikotro ny nify arak'izany ary avana malala ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen raha mamaky an'ity toko 520 ity sikary ava manomboka amin'ny 1 hatramin'ny 7 dia misy fanoharana ihany koa eo izay nataon'i Jesosy Kristia ny amin'ireo virjinina 10 fanoharana izay miresaka fampakarambady sary ny fisainana mandrakizay izany fa eo ihany koa ny virjiny endry izay nitahiry ary ampy ny solika nentiny ka nirehatra trany ny jiro ka tonga tany amin'ny fampakarambady ary tafiditra tao amin'ny fampakarambady hay ary zany ry avana fa teo ihany koa ny virjiny adala izay lany teny an-dalana ny solika izay miantoka ny firehetany jiro ary dia tsy tafiditra tao amin'ilay fampakarambady tsy tafiditra tao amin'ny fanasana izy satria lany solika ay ry avana ny tsy fahaizantsika miary ny tsy fahaizantsika manana ekônômia ny tsy fahaizantsika mitantana ny arena omen'Andriamanitra atsika dia mety hanakana atsika tsy ho tafiditra any amin'ny fanjakany lanitra indrindra tsy resaka vola ihany akory ny arena fa taditio fa eo ny arena ra-panahy eo ny arena ra-tsaina eo ny arena ra-pietsepo ary eo ny arena ara-piarahamonina ny arena ra-toekarena ary ny arena izay hitantsika maso andavanandro izay ilay tantara eo amin'ny 1 hatramin'ny 7 ahafahantsika misitona ireto hevi-dehibe telo ireto ny voalohany ry havana dia izao ny hay ary sy hay tahiry ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay no resahana fa mahareto ihany koa amin'ity soratra masina ity ny 1 hatramin'ny 7 ny fahaizana mitantana ny fahaizana mitahiry ny eo am-pelatanana hahatratrarana ny vina sy ny tanjona mazava ary ny fahatelo ry havana dia ny fananana toe-panahy mendrika ny fanjakany lanitra io toe-panahy mendrika ny fanjakany lanitra io ilay tsona amin'ny teny frantsay hoe savoir être andeha ry avana jerentsika miainga amin'ny teny fototra ity fanoharana nataon'i Jesosy Kristy ny amin'ny fanjakany lanitra ity ny amin'ny fampamokarana ny talenta fanjakany lanitra no resaka eto basilea to oranon zay le voalaza eto ny fanjakany lanitra raha miresaka an'izany fanjakany lanitra zany tsika raha miainga amin'ny teny fanalahidy satria voasoratra amin'ny teny grika moa ny baiboly testamenta vaovao
dia andeha ho jerentsika ny tena hevitra fototra ao amin'izany baiboly amin'ny teny grika izany. Voaresaka ao anatin'ity toko sy andininy ity ry havana ny amin'ny resaka hoe talenta. Hitantsika ao amin'ny andininy 720, 520, 420, 520, 420, 520, 520 ary 520. Fa eo ihany koa ny teny hoe finoana pistos na ny mato teny amin'ny teny hebreo pisteo izay milaza hoe mino, mahatoky, marina. Amin'ny teny frantsay raha raisika teny hoe fidèle, digne de confiance. Fa ny teny fototra fanala hity fahatelo ry havana dia ny hoe mandresy, mahomby, mahazo tombony. Raha ataontsika amin'ny teny frantsay dia hoe gagner, acquérir, obtenir un profit. Hitantsika eo amin'ny andininy fahaenina, eo amin'ny andininy fahafito-ambinifolo, eo amin'ny andininy faharoapolo ary eo amin'ny andininy faharoa amin'ny roapolo. Fa tsara ho fantatsika ihany ry havana raha namaky ny dika teny iombonana teo ny amin'ny antsoina hoe raha mamaky ny baiboly protestanta isika dia voalaza eo hoe misy ny nomena talenta 5, dia misy ny nomena talenta 2, dia misy ny nomena talenta anankiray. Io talenta 5 eo amin'ny baiboly protestanta io ry havana, eto amin'ny dika teny iombonana izy dia denari no ambarany eto. Ny talenta 5 zany mira denari enal, izany hoe ny talenta iray dia denari 2,000 alina. Ny denari iray anefa dia karama isan'andro ny olona manao sarakatsaha, izany hoe mety manomboka eo amin'ny 5,000 ka hatramin'ny 5,000 alina ariary amin'ny volantsika ankehitriny. Noho izany raha ataony salanisa ny talenta 5 dia tsy vola kely akory, tsy ariary 5 akory, fa tena reny vola lehibe mihitsy ny voalaza eto. Raha raitsika zao dia ny eninalina ampitombona ny 5,000 alina, raha le 5,000 alina ny raisitsika dia mitotaly 900 millions ariary, 900 millions ariary, efa amina miliara latsaka kely zany ry havana. Ary raha miresaka talenta 2 isika dia efa mahatratra 450 millions d'ariary. Volana zany re olona izany no nomeny ilay patron izay tsy iza fa Jesosy Kristy. Fandao jerentsika ihany toy izantsika ny fijerenany teny fototra mba hampazava atsika ny amin'izay ambarany soratra masina. Hitatsika ny teny hoe andevo, doulos, izay mitovy dika ihany koa na fanakaikikaiky dika amin'ny teny hoe diakonos, izay ny aviany teny hoe diakona, mpanompo, izay milaza ireo mpanompo nanaiky sy makato ny baiko ny tompony. Fa eo ihany koa ny teny hoe kurios na lentsona ihany koa hoe tompo, ilay nanomeny talenta avy amin'ny talenta. Hitatsika ny filazanana izany eo amin'ny andininy 9, 7, 20, 20, 20, 21, 7, 20, 4, ary 9. Fa eo ihany koa ny teny hoe kamo, okneros, ny kamo, le mpanao ala safaisiky toto, ilay kanosa, ilay saritahotra. Hitatsika eo amin'ny andininy 9 izany, mazava ny ambarany dika teny iombonana. Fa misy ihany koa ny teny hitatsika miainga amin'ny teny fototra amin'ity andiny soratra masina ifampizarantsika ity dia ny antsoina hoe ekripsa. Ny ekripsa indray dia milaza hoe miafina, misitrika, nalevona ao amin'ny andiny 7 sy ny 5. Ary ny farany any kara izay milaza fahasambarana. Hitatsika ao amin'ny andiny 1 sy 7. Fa andeha ho jerentsika ary ny fotokevitra biblika. Fotokevitra biblika ao anatin'ity fanoharana nataon'i Jesosy Kristy ny amin'ny fampamokarana talenta ity, araka ny Matio 5:20 hatramin'ny 7. Ny endriky ny soratra aloha ny jerentsika
dia endrika fanoarana ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ao Matio matetika fanjakan'ny lanitra no tenenina fa any amin'ny filazantsara hafa dia fanjakan'Andriamanitra no resahana amin'izany. Iza ny tompon'ireny vola? Ny tompon'ireny vola ry havana dia Jesosy Kristy ilay mpanjaka ny fanjakan'ny lanitra. Izy zany ilay tompon'ireny vola, izy ilay manome atsika an'ilay kapitaly mba ho ampiasaina. Fa iza ihany koa ny mpanompo izay nametrahana fitokisana. Ny mpanompo nametrahana fitokisana ry havana dia ny mpianatra, fa indrindra isika fiangonana ankehitriny, isika kristianina tsirairay avy no tian'Andriamanitra ametrahana fitokisana mba hamokatra. Inona ary no andrasan'ny tompo amintsika fiangonana? Ny andrasan'ny tompo amintsika ry havana dia ny mba ny hamokatra be, hampiasa n'ilay reny vola izay nomeny atsika mba hamokatra tsara, mba hamokatra sady mahomby no azahoana tombony, hamokatra maharitra, hamokatra tsy tapaka. Anisan'ny teny fanatana ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara zany, finoana mamokatra be, mamokatra tsara, mamokatra tsy tapaka. Izany no andrasan'ny tompo amintsika raha ny foto-kevitra biblika ao anatin'ny Matio 5:20-20 no raisitsika. Fandenga ry havana ho jerentsika aloha ny mahasamihafa ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana. Natambatro teny ray fanomezam-pahasoavana. Ny talenta ry havana dia vokatry ny fianarana manokana, vokatry ny ezaka nataon'ny olona tsirairay. Ny talenta dia mety ananan'ny olona rehetra, na mino izy na tsy mino, na iasan'ny fanahy masina izy na tsia, ary mety ho nolovana tany amin'ny ray aman-dreny mihitsy aza na nolovana tany amin'ny razana. Tsy voatery ho tsara nefa ny talenta. Mety tafiditra ao anatin'ny talenta zany ny fianarana nataonao tany amin'ny université. Mety tafiditra ao anatin'ny talenta ny fahalalana nananao tamin'ny fanana maro samihafa. Mety tafiditra ao anatin'ny talenta ny traikefa nananao maro lafy sy izay mety hitanao teo amin'ny fiainana. Tsy voatery ho tsara nefa ny talenta, fa misy ny talenta ratsy. Fa ny zava-dehibe dia izao, misy ny talenta ifandovana, novana tany amin'ny ray aman-dreny tany. Misy ny fahaizana sy fahalalana ho izay ateo, misy ny fahaiza-manao, misy ny fahafahamanao, ary misy ny hay maro samihafa, ny hay fitrandraka, ny hay raha, ny hay zatra sy ny sitra. Fa eo ihany koa ny fahakingana. Zay ilay talenta. Fa ny fanomezam-pahasoavana kosa ry havana dia fanomezana manokana avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny fanahy masina, mba ampiasaina amin'ny tsara entina hanompoana an'Andriamanitra. Ny fanomezam-pahasoavana dia entina hanompoana an'Andriamanitra, entina hanompoana ny mpiaramonina, entina hanompoana ny mpiray fiangonana ihany koa. Noho izany, ny fanomezam-pahasoavana dia mba hanatanterahana n'izay ikendren'Andriamanitra azy sy izay ilan'Andriamanitra azy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny fanomezam-pahasoavana dia ho fanatanterahana ny iraka izay ampanaovin'Andriamanitra ny mpanompony indrindra amin'ny asa misiona sy ny famaliana ny etaetany mila vonjy. Fa andenga isika ry havana hijeriny ao anatin'ny soratra masina, raha tsy hijeritsika afa-tsy ny voalaza ao amin'ny Koritianina 1:12 sy ny 17 izay mitanisany amin'ireo fanomezam-pahasoavana. Fa mialohan'izany zany raha tsy voatery ho fanomezam-pahasoavana avokoa ny talenta rehetra. Anome ohatra, misy olona mana talenta ne amin'ny fangalaram-badin'olona, fa tsy fanomezam-pahasoavana zany. Misy olona mana talenta mangalatra, mahay ary kinga raha mangalatra, fa tsy fanomezam-pahasoavana zany, satria tsy avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny fanahy masina, ary tsy hoentina manompo an'Andriamanitra. Ao amin'ny Koritianina 1:12 sy ny 17 ary havana dia ahitantsika an'ireo karazana fanomezam-pahasoavana maro lafy. Ao anatin'izany ny fampianarana, ao anatin'izany ny fahaizana maminany,
ao anatin'izany a ny fanasitranana manasitrana, ao anatin'izany a ny fahaizana manao famatarana na fahagagana hoy ny fiangonana hafa, fa eo ihany koa ny ay samy hafa. Fa zay tena manaitra ry havana ao amin'ny Korintianina 1:7-10 dia ambara ho isan'ny fanomezam-pahasoavana ny fitiavana. Ny fitiavana raha mamaky ny Korintianina 1:7-10 isika. Avy amin'Andriamanitra ireo, avy amin'ny fanahy masiny ireo ka entina manompo an'Andriamanitra. Zarainao samy hafa ny fanomezam-pahasoavana kanefa ny tompo dia iray ihany sy ny sisa. Andeha ry havana ho fantaritsika indray ary zao ny toe-tsain'ny Fandraharahana. Araka ny hita ao amin'ny Matio 5:20 ny 4:7-7. Raisitsika amin'ny teny frantsay ho lentsona hoe esprit entrepreneurial, ny toe-tsain'ny mpanao business. Raha miresaka an'io toe-tsain'ny Fandraharahana io sika dia tahaka izao no azo amaritana azy. Ny toe-tsain'ny Fandraharahana dia tsy hafa akory fa ny fisainan'ny Fandraharahana, ny fotom-pisainan'ny Fandraharahana, ny lasain'ny Fandraharahana, ny rafitsain'ny Fandraharahana izay tsy hafa fa fitambaran'ny toetra mampanahy ny fihetsika mapomba, ny fahaiza manao mba haizana mahita sy manararaotra ny fotoana izay mety, ka ampiasana ny fitaovana ahafahana mamokatra soatoavana na valeur mba ahitana tombony sy ahitana fahombiazana. Averiko ndray mandeha. Ny fisainan'ny Fandraharahana dia fitambaran'ny toetra mampanahy ny fihetsika mapomba, ny fahaiza manao mba haizana mahita sy manararaotra ny fotoana anankiray izay mety, ka ampiasana izany sy ampiasana ny fitaovana rehetra azo ampiasaina mba entina mamokatra soatoavana ka famokarana ikendrena tombony sy ho amin'ny fahombiazana. Hitantsika teo zao lay talenta 5 na lay denari 3 alina dia nahazahoana tombony denari 3 alina. Tahaka izany koa le denari 2,1 alina dia nahazahoany tombony 2,1 alina. Toetra mampanahy sy fihetsika mapomba ary fahaizana manao mahomby, izany no tsy maintsy ananana raha mieritreritra n'izany anana ny toe-tsain'ny Fandraharahana izany. Kanefa toe-tsaina tsy maintsy mikendry vokatra tsara ihany koa, ary toe-tsaina mahay manararaotra ny fotoana mba ahafahana mampivoatra, mba ahafahana mampandroso ny fahaizana, ny talenta, ny otrikarena, indrindra fa ny fanomezam-pahasoavana izay omen'Andriamanitra. Fa andeha indray avana mba ho fantaritsika hoe tahaka ny ahoana moa ny antsoina hoe toe-tsain'ny mpitantana, na la antsoina amin'ny teny frantsay hoe esprit managérial, araka ny Matio 5:20-7. Ny toe-tsain'ny mpitantana ry havana dia fitambaran'ny toe-tsaina mampanahy, amatsanganana. Eto zany dia resahana eto na ny posture amin'ny teny frantsay na ny profil. Averiko mandeha. Ny toe-tsain'ny mpitantana dia fitambaran'ny toe-tsaina mampanahy, amatsanganana izay ilaina amin'ny fitantanana anatrarana tanjona mazava. Araka izany ary raha miresaka fitantanana tsika dia tsy maintsy manana fotom-pisainana mazava, fa eo ihany koa ny mpiasa, fitantanana mpiasa, ny fitantanana fitaovana, ny fitantanana otrikarena, ny fitantanana talenta, ny fitantanana ny fanomezam-pahasoavana. Fa izao tsy maintsy mahay mitantana koa ny amin'ny anatrarana ny tanjona. Ny tanjona tsy afaka mandeha irery, fa tsy maintsy misy ny tetika, tsy maintsy misy ny ketrika mba anatrarana an'izay kendrena ho tratra amin'izany. Raha miresaka ny toe-tsain'ny mpitantana io anefa dia tsy azo atao ambanin'ny zavatra ny fanjoina sy ny fanaraha-maso raha te ahita n'izany vokatra tsara na ny vokatra andrasana tsara isika, ary tsy azo sarahana amin'ny maridrefo mazava izany. Andao ry havana ho jerentsika ny ketrika izay voalaza ny Matio 5:20
andiny fevatra ambifolo hatramin'ny fahatelopolo ity. Araka nambara teo ny vina navitresaka dia ny atonga ny vahoakan'Andriamanitra, atonga ny olona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Io ry havana ny vina ambara eto. Mba natratrarana n'io vina io dia misy tanjona maromaro, ary santionan'izany reto: ny famorona tsanda sy soatoavina, valeur zany; ny famokarana talenta, fampitomboana ny talenta araka ny hira protestanta hoe mandra-piavy ny tompo, mivavah mandra-piavy ny tompo, ampitomboy ny talenta anananao. Dikan'izany, zava-dehibe amin'ny tanjona ny fampamokarana talenta, ny fitantanana amin'ny fahamarinana. Zany anisan'ny tanjona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ry havana. Dia inona ary ny vokatra andrasana? Résultat attendu. Eo any talenta mitombo azo refesina, eo any mamokatra tsara, mamokatra mahomby, ary misy tombony mazava. Fa eo ihany koa ny vokatra maharitra, ny vokatra tsy tapaka. Dia ahoana ary ny toe-panasy ny toe-tsaina hiatrehana an'izany? Mila miainga amin'izay ananana. Averiko tre mandeha, mila manana toe-panasy toe-tsaina miainga amin'izay ananana. Tia mikaroka, tia mitrandraka, ary indrindra manao ny marina, tena mpanompo mahatoky. Fa mila manana fahasahina fa tsy sarotahotra, tahaka n'ilay mpanompo anankiray izay nandevina ny talenta. Fa mila miaritra sy maharitra ihany koa ireo no toe-panasy toe-tsaina mila ananana, ary mila ketrika mazava raha te hanao asa fandraharahana isika, raha te hanao fitantanana mahomby isika. Fandehantsika ry havana izery izay ezaka sy efa fikarohana natao mahakasika an'izany hay fandraharahana arena izany. Anisan'ny notsongaiko reto isaky ny everiko hoe ny fiangonana maro samihafa. Ao anatin'izany ny fiangonana katolika dia malaza ny antsoina hoe Thomas d'Aquin zany. Ny Thomas d'Aquin dia tena ao anatin'ny fotom-pampianarana raha miresaka zany hay fitandrahana arena zany, dia manazava izy ny amin'ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny ny fanahy masina, ny fahendrena, ny faharanitan-tsaina sy ny sisa sy ny sisa. Fa manazava ihany koa izy ny amin'ny antsoina hoe fampandrosoana, na ny fivelaran'ny mahaolona, développement ozytsika, izay tena zava-dehibe fampandrosoana miorina amin'ny finoana. Ary dia ambarany mazava mihitsy fa ny fahaizana mamokatra sy manatsara miainga amin'ny tontolo manodidina, ny natiora, dia ahafahana mampandroso, fa ahafahana ihany koa manao hay fitrandrahana. Fa eo ihany koa ny mpitarika fiangonana antsoina hoe John Wesley. John Wesley indray ravana dia tena zao no teny frantsay ambarana: gagne tout ce que tu peux, épargne tout ce que tu peux, donne tout ce que tu peux. Ny dikan'izany dia zao, tena ataovy zava-dehibe ny famokarana mba hahazahoana tombony, ary sahy manao zava-baovao amin'ny fahamarinana. Zay zany anankiray. Fa ampianariny koa hoe mahaiza mitahiry ary mahaiza mizara. Anisany ampianariny John Wesley hoe arakaraky ny izaranao, arakaraky ny anomezanao ny tomboniny eo ampelantanana. Ao amin'ny Soratra Masina raha teo misy an'izany teny izany. Misy ny mahafoy nefa mitombo fananana ihany. Dia mila ampitomboina ny arena ananana, mila mahay manao fandraharahana isika amin'izany lafiny zany. Fa raha mijery koa isika ny manampahaizana protestanta malaza ary mpandinika fiarahamonina antsoina hoe Max Weber, izay nanoratra ny boky hoe l'éthique protestant et l'esprit du capitalisme tamin'ny taona 500 dia manazava ny amin'ny asa fandraharahana io izy sy ny fampamokarana talenta. Ka nambarany amin'izany ireto izay iniko tsy hovana amin'ny teny frantsay fa ovakiko ihany: esprit de calcul rationnel, capacité d'innovation, discipline et régularité, vision à long terme. Ces talents ne sont pas innés
mais socialement construit. Anisany mampirisika zay nianatra momba ny sosiolojia rehetra na ny hay fiarahamonina dia mahalala tsara n'izany Max Weber zany sy ny hay fandraharahana momba ny hareny. Fa eo ihany koa ry havana zany antsoina hoe Jean Calvin zay fantatry ny fiangonana réformera tany. Izy dia mampianatra ny amin'ny antsoina hoe management calviniste. Neny Jean Calvin dia tena io Andriamanitra io manome antsika ny zavatra rehetra ka mila mahay mitantana ny zavatra rehetra sika. Voalaza amin'ny Genesis raha teo moa hoe hiasa sy hitandrina ny sa. Ary dia ambarany mihitsy hoe antso ny fampamokarana harena ary masina zany ary anirahan'Andriamanitra atsika. Fa i Jean Calvin koa dia mametraka fitsipim-pitondran-tena mazava ao anatin'io mba hahafahana manome voninahitra an'Andriamanitra amin'izay asa rehetra tanterahana. Ireto ary ny foto-kevitra lehibe izay hita ao amin'ny antsoina hoe management ny Calvin. Ambarany eo zany ny fahaiza-mitantana sy ny fahatsaran'ny fitantanana, bonne gouvernance structurée ary indrindra structure efficace. Fa ao ihany koa ny antsoina hoe gestion performante des ressources humaines. Mila hay ny mampiasa sy mitantana nireo otrika rena mba hahatonga azy sady ahomby no ahitana tombony mazava. Fa eo ihany koa ny fahaizana mitantana vola sy fahaiza miary ary ny farany dia ny haitarika izay mampandray anjara ny rehetra sy mampiombona ny rehetra. Reo ny ambarany Jean Calvin ry havana raha miresaka momba ny fitantanana izy. Fa eo ihany koa ny avy amin'ny fiangonana evangelika izay mampianatra Rick Warren izay mampianatra mihitsy ny amin'reto nafoeziny moa ny azo ny antsoina hoe SHAP. Le SHAP dia ambarany ao hoe spiritual, fahaizana spiritual gift zany hoe don spirituel. Fa eo ihany koa ny fihetsepo, harena ihany koa ny fihetsepo ary indrindra ao no tokony amokarana ananana fandrisika na ananana ihany koa ny antsoina hoe stress mba hahatonga anao aharitra, mba hahatonga anao hafanafo amin'izay rehetra atao. Fa tsy ambany zavatra amin'ny Rick Warren koa izay anisany trandraka mafy ny amin'ny antsoina hoe développement personnel chrétien, ny amin'ny antsoina hoe ny fizina, ny fahizina azafady na ny personnalité ary ny fanomezana lanja ny traikefa ananany tsirairay. Mety mandalo fizahantsoetra ianao, mety mandalo alahelo ianao, mety mandalo fahasairanana ianao, mety mandalo fahoriana, fa Andriamanitra mitondra anao ho amin'ny fitahina mahatretrika. Fa ny farany ry havana izay ho raisitsika raha miresaka hitarika kristianina tsika amin'ny fikarohana efa nataon'ny manampahaizana kristianina dia ao ny an'i John Maxwell. I John Maxwell ry havana dia tena milaza mihitsy ny amin'ny fomba fijery kristianina amin'ny haitarika kristianina. Ary io haitarika kristianina io dia tena antson'Andriamanitra mihitsy izy io. Ary ny modely ilaina tahaka ao dia Jesosy Kristy. Tsy hafa misaraka ny haitarika sy ny influence ozytsika. Ary tena zava-dehibe zany influence zany, fandresehen-dahatra ny olona, manaraka anao ny olona, ary zava-dehibe zany ry havana. Ary ao anatin'ity izay fampianarany Maxwell ity, ny famelomana sy fitandrahana ny vokatry ny fanahy, ny Galatiana 5:22 sy ny manaraka. Fa eo ihany koa ny fitiavana ny namana ampiasaina amin'ny fahaiza-mitantana. Fa i John Maxwell ihany koa dia miresaka ny asa fanompona. Raha te hitarika ianao dia mila manetry tena lalina, ary izay fanetreteny izay no mitondra ho amin'ny fahombiazana. Fa eo ihany koa ny fanajana lalàna, fa eo ihany koa ny fanomezana lanja ny fiofanana. Misy mpikaroka maromaro ry havana izay mikaroka ihany koa ny amin'ny fampivelarana sy fampitombona ny fahaiza-manao, na ny antsointsika amin'ny teny frantsay hoe développement des compétences.
raha tsy teny afa-tsy no amitro ski zay tena zava-dehibe zany miresaka momba ny fahaiza ny fahafahana manao fa eo ihany koa zany fahafahana manao sy fahaizany zany na ny compétence na ny savoir faire ny fanaraka amin'ny performance ny performance moa raintsika miteny zaraintsika ny dikany dia azo everina hoe sady mahita vokatra mahomby nefa ihany koa mahazo tombony zay zany le izy dia misy hafa ihany koa raha tsy teny afa-tsy Howard Gardner zay tena milaza ny hoe mila manana fahaizana maro lafy isika mba ahafahantsika mahay mitantana sy mahay mandraharaha. Ahoana ary ny antoko ny fahombiazana? Raha tia omby sika dia ireto ry havana ny tokony ananantsika. Ny voalohany indrindra dia ataovy zava-dehibe ny fotom-pahavanonana zay ahitantsika ny fiziana. Ny fiziana zay adikatsika amin'ny teny frantsay hoe identité sy ny fahaiziana. Mety misy zao vao mandrehana zany voambolana zany. Ny fahaiziana zay ambara ihany koa hoe personnalité zay manandratra sy mametraka ny fotom-pahavanonana malagasy. Ka sady tena malagasy ianao no tena kristianina ihany koa. Manome lanja ny teny reny, manome lanja ny teny malagasy mba hibeazana eo amin'ny fiainana. Fa eo ihany koa ny mazava-dehibe raha tia omby ny fanomezana lanja ny fiofanana sy ny fivelaran'ny saina. Io le antsoina amin'ny teny anglisy hoe growth mindset na le antsoina amin'ny teny frantsay hoe mentalité de croissance. Azafady ry havana. Fa raha tia hita fahombiazana koa isika, ireo voalaza rehetra ireo dia tsy afa-misaraka amin'ny fitombona sy ny fivelaran'ny maha-olona la le antsoina hoe développement personnel na ny épanouissement personnel. Indrindra misy karazany marobe reo fa zay tena tsindritsika eto hafa ihany ny développement personnel chrétien. Ao amin'i Jesosy Kristy ny miorina ary indrindra mitombo tsara ao amin'i Jesosy Kristy zay loha. Ao anatin'ny baiboly ry hava dia misy endrika développement personnel be dia be, saingy ny mampiavaka ny développement personnel kristianina sy ny tsy kristianina. Ho an'ny tsy kristianina ianao no miezaka, ianao no mampivoatra ny tenanao, ianao no mikarakara ny tenanao. Fa ny any ny développement personnel chrétien tsy tombo ianao raha tsy ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary asan'ny fanahy masina no mampitombo anao sy ny talenta ary fanomezam-pahasoavana ananana. Tsy afaka mitombo ny olona ivelan'i Jesosy Kristy, lay sady nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Fa raha tia ahita fahombiazana koa isika dia mila manana ny volotsaina sy kolotsaina ny fahatsarana. Horesantsika rehefa avy eo zany. Ary ny farany ry havana, raha tia ahita fahombiazana tsika dia mila manana tetikasa mahomby araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mila manana tetikasa mahomby araka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha miteny an'ilay fahombiazana eto dia tafiditra ho foana le hoe sady performant no efficient, sady azahoana tombony tsara mamokatra nefa koa tena hita ihany koa hoe azahoana fahafahampo. Raha anateraka an'izany ary tsika ry havana, anatanteraka an'izany hoe hay fandraharahana sy hay fitantanana zany, dia mila manana ny lasi-tsain'ny mpandresy isika na ny antsoina hoe paradigma ny mpandresy. Ao anatin'izay ny tsy maintsy ananantsika ny saina tia karokaroka, curiosité ozytsika, manomboka amin'izany io. Ny faharoa, mila mitombo fahalalana sy fahaizantsika, mila ampiasaina ny ati-doha. Ary ny fahatelo, mila manana saina mandalina ny fiovana isika. Voiziny eto amin'ny firenentsika zao ny fanovana. Ateriko fa tsisy fanovana vanona eto Madagasikara raha tsy miainga amin'ny fanabeazana zany. Ary asan'Andriamanitra no afaka manova ny Madagasikara indro avaosika ny zavatra rehetra, fa tsy niezaka tsika olombelona samirery akory. Andao angataka amin'Andriamanitra mba tena hovan'Andriamanitra ity firenentsika ity, fa tsy fiovana sarisariny
ka ny olona fotsiny miova fa ny atao ihany no atao. Ao anatin'izany lasain'ny mpandresy zany, mila miala amin'ny toerana mahazatra. Ho an'izay manao haitarika sy haitantana dia miresaka betsaka an'izany antsoina hoe sortir de la zone de confort zany. Mila miala amin'ny mahazatra, miala amin'ny fiangonan'ny razanay ity, zao no mahazatra anay, zao ny fomba fanao hatramin'izay, dia tsy mety mivoatra tsony ny say. Fa raha tiana ny lasain'ny mpandresy ihany koa, dia tsy maintsy manana toe-tsaina vonona ny sedra ny mafy, ary indrindra mila manana toe-tsaina hanana faharetana sy fiaretana, ka ho vonona ifaninana. Mila mahatanty fifaninana. Fa ny manahirana eto Madagasikara ne tsy mahatanty fifaninana ne, tsy mahazaka resy, dia mianola n'izay mandroso, ary pitehana mihitsy ary izay rehetra mandroso. Zany la mila ianana izany toe-tsaina izany. Tsy maintsy manana ny lasain'ny mpandresy ihany tokoa isika, ka mila manombana ny ambana. Inona ny ambana na ny menasy, dia mila manao fikarohana, mila mandinika tsara isika mba hahafahantsika miatrika ny ambana. Eto Madagasikara fantatry ny malagasy fa misy sikilonina foana isan-taona, fa maninona isika raha miezaka? Ahoana ny fomba andresentsika ahafahantsika miatrika ny sikilonina? Ny Japonais dia mahafantatra hoe any amin'ny fireneny dia feno horohoro-tany, dia efa mahavita teknika izy ahafahana miatrika an'izany, dia miena. Andao hiaraka anarina ifanometanana amin'ireo havantsika izay traboina fahaditsika zany. Ary andao koa hitrandraka teny izao, ahoana ny ahafahantsika mitrandraka sy mifehy teknika mba tsy hanapotika ny firenentsika intsony ny sikilonina. Fa mila mahana lasain'ny mpandresy koa isika, toe-tsaina mihoatra ny sakana, ary indrindra mamadika ny lesoka ho fahombiazana. Tsy ny lesoka ny zava-dehibe, fa inona ny vahaolana ahafahana miatrika ny fahombiazana. Tsy maintsy manararaotra ny fanararaotra koa isika, profiter l'opportunité, ary mahatsinjo lavitra sy manombana ny ho avy. Manana vina lavitrezaka dia manombana ny ho avy. Ny farany riavana, anisan'ny lasain'ny mpandresy tokony ananantsika dia ny mahay maka lesona amin'ny fahombiazan'ny hafa. Fa manino ny retsiny mahomby mba maka lesona amin'izany, mba hahafahana mahomby ihany koa. Tia riavana misy torohay mba ho tany saika aminao vetivety. Raha tia ahomby ianao amin'ny ay fandraharahana sy ny amin'ny ay fitantanana araka ny soratra Masina. Misy toro sy hay ity riavana. Eo ny ay forona, tetikasa mahomby sy mamokatra araka ny ilain'ny mpanjifa. Zay ny voalohany. Fa ny faharoa, haihary mifanaraka amin'ny tontolo sy ny zava-misy. Ekonomia zany resahana eto. Fa eo ihany koa ny haitarika sy haitantana anjakan'ny fahamarinana. Aza mieritseritra ahomby ianao raha tsy manjaka ny fahamarinana. Fampianarany soratra Masina raha teo zany. Fa eo ihany koa ny haikanto izay mifototra amin'ny volotsain'ny fahatsarana. Indro ariava atolotro anao zany volotsain'ny fahatsarana zany, na alaintsona hoe culture d'excellence. Ny voalohany indrindra, fatary tsara aloha ny tenanao, fatary tsara ny tontolo atrika na ny contexte, fatary tsara ny zava-misy izay kasainao atao. Ny faharoa, trandrao ny hay sy ny talenta, trandrao ny otrik'arena ary ny fanomezam-pahasoavana azo ampiasaina. Ny fahatelo, tandrovo ny fenitra sy ny fanarahana ny fivoarany aira sy ny aitao. Ny teknôlôjia vaovao zany na ny aira vaovao. Ny manahirana riava, ny endrika ivelany fotsiny no ampanarahantsika ny fenitra indraindray. Ka lay trano atsangana manara-penitra, fa ny sisiny manara-pofony. Mila mitandrina tsika amin'izany riava. Fa ny fahaefatra, mila manana toe-tsainy fifaninanana tsika challenge ozy zareo Amerikana. Ny fahadimy, mila samy mihoatra sy mandresy ny sakana araka ny resahana teo. Ny fahaenina, mila miomana hiatrika sy fehiny ambana sy ny tandinin-doza
efa ndresantsika teo zany raha te ahita volotsain'ny fahatsarana. Ary ny fahafito dia manaova tetikasa mahomby sy mamokatra araka ny filan'ny olona amin'ny ankapobeny. Ny fahavalo apetrao ny fanjohiana sy ny tombanezaka. Matetika sika malagasy dia manao ambanin'ny zavatra ny fanjohiana sy ny tombanezaka ary tsy mahatatsykera kory ary tsika rehefa ataony tombanezaka. Raha te ahita ny volotsain'ny fahatsarana dia ireo dingana anankifito ireo no miodina sy miverimberina ary tokony ho arahantsika raha te hanao hay fandraharahana isika sy hay fitantanana tsara sady mamokatra. Farany ary ryavana, ireto no tsy maintsy ho ataontsika raha mieritreritra hay fandraharahana sy hay fitantanana miorina amin'ny soratra masina isika araky ny voalaza ao amin'ny Matio 5:20 ny 5:20 hatramin'ny 7:30. Ataovy zava-dehibe ny vavaka. Ny asa tsy misy vavaka dia mitovy amin'ny asa tsy misy fifandraisana amin'Andriamanitra. Mifandraisa amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Apetrao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izay tetika asa atao. Angatao ny fanahy masina mba hanampy antsika amin'izany rehetra izany. Ome ho lanja ny vavaka. Fa ny faharoa dia meteza ho tarihan'ny fanahy masina izay mampitombo ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana ananantsika. Meteza ho tarihan'ny fanahy masina ary iaino ny tenin'Andriamanitra rehefa nao asa na handraharaha na hitantana antanio aloha Andriamanitra hoe tokony ho atao ve ty isa tsy tokony atao. Zany ry havana ny fahombiazan'i Davida tamin'izy izay na teo amin'ny fitondrana. I Davida na tamin'izy niady, tamin'izy mpitary tafika, isaky ny anafitra izy dia manontany an'Andriamanitra izy aloha, dia mahazo valiteny amin'Andriamanitra izy vao manafika ny fahavalo. Aza miasa ivela ny tenin'Andriamanitra, atao fiainanao ny tenin'Andriamanitra raha te hamokatra ho amin'ny fahatsarana, raha te hanao fandraharahana sy fitantanana mahomby isika. Ny fahatelo ry havana, manana finoana sy fanantenana mahafiorina. Manana finoana sy fanantenana mahafiorina. Finoana mamokatra ho isika efitsekemina. Fa ny fahaefatra dia maiza mitrandraka ny talenta sy ny fanomezam-pahasoava. Aza tezaina mangataka fotsiny kristianina fa tahary daholo ny fanomezam-pahasoavana ananan'ny kristianina ao amin'ny fitandremana misy ianao mba ho tena ho azo ampiasaina izany talenta izany. Ny fahadimy, sahy manangana tetikasa mamokatra sy mahomby araka ny sitrapon'ny tompo. Tsy hoe araka ny sitraponao, sahy manangana tetikasa mamokatra sy mahomby araka ny sitrapon'ny tompo. Dia anontany hoe raha anao business ivarotra sokatra ve aho dia mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve izany? Raha anao business hanondrana rongony ve zany? Mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany. Ka rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, aza atao. Ny fahaenina ry havana, sahy mandresy ny sakana sy ny olana. Io ilay antsoina hoe eustress. Ny eustress ry havana dia mahatonga anao hery entinao manohitra, hery hoentinao miezaka, hery entinao mihotra mba hahafahanao mandresy ny sakana sy ny olana ary hahatonga anao hataty lazonady sy ahomby amin'izay rehetra atao. Ny fahafito, mila manana faharetany tsika araka izany. Ary ny fahavalo farany, sokafo ny varavarany serasera sy ny fifandraisana fahaza amin'ny olon'olona. Raha miresaka hay tantana sy hay fandraharahana isika dia manana ny anjara toerany lehibe ny fifandraisana, ny relation. Fa manana ny anjara toerany lehibe koa ny communication, ny fahaizana mifehy an'ireo rehetrarehetra ireo dia ahafahana mahomby. Ny olona mahay mitantana, ny serasera na ny aisera no afaka mitantana olona ary mitantana firenena mihitsy aza. Ry havana malalo amin'ny tompo, amaranako azy dia ny ambarany Filipianina 2:7-7. Fandriamanitra ny miasa ao anatinareo na amin'ny fikasana na amin'ny fanaovana ahatateraka ny sitrapony. Dia engane isika
mba tena hatrany amin'ny famolavolana mandalo amin'ny fananganana an'ilay tetikasa tonga hatrany amin'ny fanantanterahana ny tetikasa hatrany amin'ny fanaovana tombanezaka dia aza misaraka amin'Andriamanitra manaova tetikasa mahomby mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra manaova asa fandraharahana sy fitantanana mahomby ry kristianina malala raha tia-pandroso any Madagasikara sika dia manaova business araka ny sitrapon'Andriamanitra raha tia-pandroso any Madagasikara sika manaova fitantanana mahomby ary atomboy ao anatin'ny tokantranonao zany atomboy amin'ny fitantanana ny tenanao zany atomboy amin'ny ao anatin'ny fitandremana zany fa tsy hoe mainy tsikerany any amin'ny fiarahamonina nefa ny fitantanana ao anatin'ny fiangonana tsy mandeha amin'izay izy dia mahereza sy mahatanjah andao tantanana araka ny tokony ho izy ny firenetsika ka mba hiala ao anatin'ny fahantrana lalina hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ary ho aminao ny fisiadanana ivavaka sika tompo misaotranao zay raha afaka mandray ny teninao ny angatahany aminao dia ianao no hanome anay fahaiza mitantana ianao ihany koa no hanefy anay sy taizanay mba hahay mandraharaha zay ka mba handresy ny fahantrana ara-panahy indrindraindrindra ny fahantrana ara-tsaina ny fahantrana ara-pihetsepo ary ny fahantrana ara-toekarena sy ara-piarahamonina dia apetraka ao am-pelantananao ny fiainan'ity firenena ity sy ny mpitondra azy ny fiainan'ny fiangonana sy ny mpitondra azy ny fiainan'ny ankohonana sy ny fianakaviana sy ny loham-pianakaviana ary ny fahaizanay mitantana ny tenanay tsirairay amin'ny mahatempolon'Andriamanitra anay ka zay rehetra atao dia ho voninahitra ao irery ihany amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany amen. Indro aseho antsika ry havana ny boky izay nanovozan-kevitra nentina nanatanteraka an'izao fifampizarana izay nataontsika izao dia ny angatahako aminao mba zara ho any amin'ny hafa koa izay rehetra azonao raha hitanao fa nahasoanao zany raha tsy nahasoanao moa dia hifonako sahady ary mamindrafo amiko an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen.